manaraka hatrano ny fandarana malagasy eto amin'ny ici télévision ianao fandarana izay arahanao amin'ny fahitalavitra ici télévision eto Canada. Oui, misaotra anao Monsieur Page ary miaraban'ny mpijery rehetra ihany koa. Androany asabotsy no fotoana ny fanomezana anaovan'ny fikambanam-behivavy Loterane etsika voalohany bazar de Noël eto Montréal. Hitanao eo hoe manana zavatra tsara tsika avy any Madagasikara afaka renty dia ao ohatra ny arina, ao ohatra ny poketra, ny set de table misy an'izany rehetra zany ato. Betsaka koa ny olona tonga isorana an'izy ireo, betsaka ny malagasy mpiara-mihinana ravinahitra aty tonga, betsaka ihany koa nefa n'ireo vahiny izay tokotany tonga nijery an'ireto zavatra rehetra narentina androany reto. Tsy dia tena hoe nanao vente en ligne loatra zahay na izany aza nefany efa nalefanay tamin'ny sitinay ihany izy io dia nizarainay tamin'ny olona. Nisy olona sasany afaka nividy an'izy ireo noho izany mino fa amin'ity indray mitoraka ity ngamba mety hoe mbola tsy afaka ny ataontsika izay fa amin'ny fotoana manaraka no afaka heritreretina hoe manao fivarotana en ligne ihany koa. Antsisisora dia misaotra anareo ary misaotra ihany koa ny fiangonana rehetra izay tonga namana sy tapaka tonga nanatrika an'izao fa mampirisika anay tokoa n'izany fanotronanareo anay izany dia mankasitraka indrindra. Fampirantiana ny tao zavatra vita malagasy zany dia nanao varotra sakafo tokoa zahay ho fampalalana koa hoe ny malagasy dia na dia aty Canada aza dia mbola tsy manadino ny sakafo malagasy ny lasary gasitsika miaraka amin'ny curry avy any Madagasikara ary ny hors d'oeuvre Georgette miaraka amin'ny mokary sy ny sambosa, katlesy ary ny mofo mangahazo.
dia ireo zany natao hoe combo natambatra dia amin'ny vidiny mirary $10 miaraka amin'ny rano ary ny kafe gratuit miaraka amin'izay sy ny dite veromanitra dia manasa ny rehetra moa dia tonga ny olona enina ny vahiny tokoa dia manasa ny rehetra zany amin'ny manaraka indray ho anareo izay tsy afaka tamin'ny bazary de Noël androany fa miezaka zany zahay anao tsaratsara kokoa dia izay zany ny sakafontsika zany hoe hitanareo eo fa kary tena malagasy tokoa ary lasary sy ny rehetrarehetra dia io hita amin'ity natao barquetray zany le izy.
Fala,